miavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Jehova Andriamanitra tsy mena mitaha. Jehova Andriamanitra tsy mena mitaha. Izany no azo hamaritana an'ilay Jehova Andriamanitra ambarany nofinainantsika anio. ISAIA 9:7, ny 9:9 hatramin'ny 9:10. Jehova Andriamanitra tsy mena mitaha. Rehefa nambaran'Andriamanitra ny fandresena ho an'ny vahoaka izay nentina ho babo tany Babilôna, nisy ny fanafana tamin'ny alalan'ny Kirosy mpanjaka nambara eo amin'ny 5:7. Dia midika izany fa resy Babilôna, resy ilay firenendehibe, ilay mpampiororo sy mpanorotoro ary nambabo, fa resy miaraka amin'ny ihany koa ny Andriamanitra. Ny Andriamanitry ny Babilônianina dia tsy azo ampitahaina velively mihitsy amin'ny Jehova Andriamanitra. Io ilay Andriamanitra resy hitantsika eto, izay lavitra amin'ny Jehova Andriamanitra, izay mpandresy ambony ny mpandresy ary tompony fahefana rehetra azy. Ny Andriamanitra izay notompon'ny Babilônianina dia ilay nisarotra ny anarana hoe Bela sy ny hoe Nebo, hitantsika ny amin'ny 1:9 izany. Bela dia ray tarika tamin'ry Bala ihany. Andriamanitra izay nitokiana mitovy anarana amin'ny Bala ihany izany. Azo nadika amin'ny heviny hoe tompo ihany koa no fiantson'izy ireo azy. Ny Nebo dia Andriamanitra Grika, mitovy laharana na mitovy tantana amin'ry Hermesy, Andriamanitra Grika, na ny Mercura, Andriamanitry ny Romanina. Izay iombonan'izy rehetra ireo dia samy ambara fa rain'ny Andriamanitra rehetra, Père de Dieu, kanefa hitantsika eto fa resy izy. Resy satria Andriamanitra amboarina, Andriamanitra tefetanana, andanja volamena aho, andanja volafotsy amin'izany aho, dia hiantso mpanefy mba hanamboatra Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny 9 sy ny 7. Izany mahatonga an'Andriamanitra miteny amin'izay manao hoe ampitovianareo amin'iza moa aho, ampitovianareo amin'ireny ve aho? Tsia, Andriamanitra tsy mena mitaha, Jehova Andriamanitra, ilay Andriamanitry ny Israely. Farafahakeliny eto amin'ity nofinaina ity dia zavatra roa no ilazana fa Andriamanitra tsy mena mitaha, tsy azo ampitahaina amin'ireo Andriamanitry ny jentilisa ireo. Andriamanitra voalohany dia ny Andriamanitry ny jentilisa, Andriamanitra namboary noho izany, dia olombelona no milanja azy. Lay rehefa reraka ilay mpilanja dia reraka ihany koa ilay Andriamanitra. Rehefa mitsahatra ny mpilanja dia mitsahatra koa Andriamanitra. Fa i Jehova Andriamanitra kosa dia lavitra an'izany ny fanazavana. Eto ambarany fa tsy mba manana fiandohana tahaka an'ireto voanamboary ireto izy. Efa nisy hatry ny ela be izy, izao ny filazany azy hoe Tsarovy ozy fa ny zavatra taloha izay efa lasa ela. Dia Izaho Andriamanitra tsy misy, Izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa, Izaho Andriamanitra ka tsy misy tahaka. Izaho izay
manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary nanambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. Izany hoe Andriamanitra tsy manam-piandohana Jehovah Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ihany koa eto mampiavaka an'ity Jehovah Andriamanitra ity ka mahatonga azy ho tsy mena amitaha amin'ireo andriamanitry ny jentilisa dia ny fahalalany sy ny fahefany. Eo amin'ny andininy 2:12 sy ny 13:10 dia hitantsika fa lehibe lavitra ny hery sy ny fahefany ity Andriamanitra ity, tsy azon'ny fisainan'olombelona fehezina ary tsy takatry ny saina ny fahalalany. Lehibe tsy takatry ny saina ny fiandrianan'ilay Jehovah Andriamanitra ary afaka malalo ny tompo. Mazava arak'izany fa tsy isika olombelona no anamboatra Andriamanitra, tsy isika olombelona no mpanao sy mpahary an'Andriamanitra, fa izy no nahary atsika. Tsy izay rehetra tianao atao eo amin'ny fiainanao no hanerenao an'Andriamanitra ho tanteraka, fa aoka Andriamanitra no hiasa mahery amin'ny fombany, amin'ny fahalalany eo amin'ny fiainanao ka hitondranao amin'ny zavatra tsy takatry ny sainao azy. Tsy izay rehetra ho atsainao no hamaritanao ny momba an'Andriamanitra sy ny fahaizany sy ny fahalalany sy ny hery sy ny fahefany, fa aoka izy Andriamanitra hiasa amin'izay maha izy azy an'Andriamanitra. Raha tsy izany dia tsy Andriamanitra izy. Rehefa koa malala ny faneken'ny mino ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany no iantsona fa mpino izy. Koa raha tsy eketsika ny herin'Andriamanitra miasa eo amintsika, raha mbola itsika no hibaiko sy handidy an'Andriamanitra, dia mbola tsy Andriamanitra izy ary tsy mpino isika. Mety zarytsika tsiraray avy hiasan'ny fanahy masina, anaiky izany asan'Andriamanitra any, mandrakarivotsika mpino, manaiky ny fandaminana fa tsy manaiky hoentiny, manaiky ny maha-kristianina. Za tena kristiana, za tena mpanompo ny tompo, fa tsy manaiky hoentin'ny tompo, te hitondra ny tompo mandrakariva, te hibaiko ny tompo, te hialolalana ny tompo ary te hapiasa ny tompo. Tompo mba ataovy an'izao ry, mba ataovy an'izao ry. Isika indray no to mpibaiko amin'ny tompo indraindray. Ataovy manana toerana lehibe eo amin'ny fiainanao ary ilay Andriamanitra tsy mena amitaha, dia ho ataon'ny tompo ho tsy mena amitaha amin'ny hafa ihany koa ianao. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry avy. Ny dera sy ny laza Andriamanitra no atolotra ianao. Ilay Andriamanitra tsy azo ampitahaina amin'ny Andriamanitra izao tontolo izao. Ilay Andriamanitra tsy misy tahaka azy, tsisy azo oharina aminy, tsy misy azo ampitahaina azy. Efa nanandrana ny lahatra teo anatrehanao ny Andriamanitra izao tontolo izao, fa tsy misy na iray azo oharina aminao. Lehibe sy mahatalanjona ianao. Ary izany tompo no hideranay sy hanomezanay voninahitra anao amin'ny fotoana rehetra. Ary izany no anakinanay ny fiainanay manontolo eo ambany fahasoavanao, hifonanay aminao. Raha misy fotoana izay indraindray to mibaiko anao, to mandidy mialohanao Andriamanitra. Raha misy fotoana izay indraindray to tsy matoky tanteraka, fa amin'ity an'ity kosa resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ianao. Dia mametraka ny fiainanay feno, ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainam-pirenenay, ny fiainan'ny vahoaka malagasy, ny fiainan'ny ankonana tsiraray avy eo ambany fahasoavanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.